dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray, misaotra anao izay satria misy ianao ary Andriamanitra tsy miova omaly tsy anio ary mandrakizay, ny teninao koa tsy miova. Misaotra anao ihany koa izay satria mampatsirovinao ny Paska tena izy, dia ny fanahinao masina hiasa mandrakariva ao anatin'ny vahoakanao mba hatakatra ny tombam-bidy ny famonjena izay vitanao tamin'izany Paska izany. Tenena indray Jehovah fa menompanompono amin'ny anaranao Jesosy, amen. Valy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fihedana ny tompo amintsika mandrakariva. Misaotra amin'Andriamanitra lehibe dia lehibe isika satria afaka nandinika ny soratra masina namantatra ny fahamarinana ary indrindra navita ny tandrina ny Paska tamin'ny 13 avril izay mifanitsy indrindra amin'ny 14 ny volana Nisanina, izay raha fidinina amin'ny teny tsotra dia Paska famonoana ny zanak'ondry na Paska izay fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay tena iankina ny zava-miafina mahakasika ny famonjena. Tsy iverintsika hivalabatra lava mahakasika ny iverina fa ho ady-hevitra ataon'ny olona amin'izao vanim-potoana izao hoe ilay Paska araka ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly ve no tandremana sa ilay Paska kristianina. Fa miezaka mandrakarivantsika eo anatin'ny fampahirezana tsy oatra izay voasoratra araka ny falazan'ny soratra masina na zavatra tsy voasoratra ato anatin'ny soratra masina anao dia mahazavay fa izay voasoratra ato. Fa misy famarinana kely tiana ampitaina amintsika mba tsy hananantsika fanahina mahakasika ny fampahirezana izay omenantsika, satria ny Paska araka ny voatendrin'Andriamanitra dia tandremana amin'ny 14 ny volana Nisanina ao anatin'ny fiomanana foana izy io. Ary araka ny resahantsika hoe ny Paska ara-tsoratra masina tsy voatery ho amin'ny andro tokana mandrakariva fa miova araka ny taona izy io. Ary izay Paska izay dia tsy araka ilay eritreretin'ny olona hoe Paska ny Jiosy, Paska ny Israely, Paska efa lamy andro. Fa rehefa tonga ny kristianina dia tsy izay intsony ny Paska fa hisintomantsika lesona mba fahantsika mandinika tsara izay voalazan'ny soratra masina andreo dia manaisotra izay voasoratra araka ny voalazany amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12:20 izay tenin' Jesosy Kristy mahakasika ny andro farany. Apokalipsy 12:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 tsarovatsika kely mba hoentintsika misaintsaina manoloana fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Zao ozy dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra ao anatin'ity boky ity ozy, ary raha misy manaisotra amin'ity amin'ny boky ny faminaniana dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra ao anatin'ity boky ity ohatran'ny mampatahotra izany, teny fampitandremana ambaran'i Jesosy Kristy izay tranga amin'ny andro farany hoe tsy azo anampiana, tsy azo analana fa miteraka loza ary ny tena rarabe le lasa esolon'Andriamanitra ozy ny anjarany amin'ny hazonainy. Asa raha mpahafantatritsika izay le hoe hazonainy izay ny amin'ny Genesisy no milaza izay hazonainy izay. Genesisy 3 Genesisy 3 ny 17:20 ka dia nesorona Jehovah-Andriamanitra tamin'ny sahedena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Iny no roahany olona ary nampitoeriny tany antsinana ny sahedena ny kerubima sy ny lelafy ny sabatra mihebiheby hiambina ny lalana makany
amin'ny hazonaina rehefa niodina atamaseva sy navela tena andray anjara amin'ny fihinanana le hazonaina fa inona ny zavatra mitranga ny 2 roy Jehovahandriamanitra indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka alala ny tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andraoany indritra ny tanana izy ka akany ko ny hazonaina ary hoanina ka ho velona mandrakizay izy. Zany hoe le hazonaina resahany teny soratra masina ity de ahazona fahavelomana mandrakizay. Fa naninona ny joan'Andriamanitra tsy navela nihinana ny otsony ny zanak'olombelona tamin'izany vanim-potoana zany satria ny safidiny de ny anao ny ratsy de ny sakanan'Andriamanitra tsy hinana ntsony an'le voan'le hazonaina satria raha mihinana an'iny izy de ho velona mandrakizay amin'ny fanaovan-dratsy de nongotan'Andriamanitra. Ary teo no niditra ny drafi-pamonjena natao amin'i Jehova. Ary raha misy manala na manaisotra de araka ny tenin' Jesosy ety amin'ny bokin'ny Apokalipsy esorn'Andriamanitra tahaka ny nanesorana le anjarany amin'ny hazonaina tany amin'ny bokin'ny Genesisy. Zany hoe tsy azo nizay le fiainana mandrakizay zay ny olona. Ary esorn'Andriamanitra koa izy ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina tsy adova ny fanjakana lanitra. Ary zay ny tena mampatahotra mahatonga antsika hoe tsika tsy adevitra ny amin'ny toe-javatra misy fa manazava fotsiny tsika hoe inona ny voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Fa hijery ny soratra masina vitsivitsy isika zay manambara ny zava-miafina mahakasika ny Paska efa betsaka zay. Resantsika izay vao tamin'ny lahady sika somary lavalava ny fampahirezana 13 avril zay mifanitsy indrindra ny 14 volana Nisanina. Ary zay le Paska zay nitakian'i Jehova tena hotandremana araka ny teny amin'ny Exodosy 12:14 hoe ary zany andro zany ozy de ho fahatsiarovana ho anareo ka hotandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo zany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Io Andriamanitra io zany rehefa nametraka teny indray mandeha de tsy miova zay tenin'izay. Manaona nefa le Paska araka ny soratra masina ny filazany azy tsy Paska ny Jiosy io, tsy Paska ny Israely io, tsy Paska ny olombelona io, tsy Paska ny kristianina io, fa nilazan'ny soratra masina azy raha mijerytsika ny Exodosy 12:10 de ny Exodosy 12:12 ary toy izao no ataonareo izy raha mihinana azy le fipetra napetrak'Andriamanitra am'le fihinanana le Paska zay fantatritsika fa famonoana ny zanak'ondry fa tsy fitsanganana ny zanak'ondry. Paska fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy fa tsy fitsanganan'i Jesosy. Zay ny marina ara-tsoratra masina. Ary na inona foto-kevitra ho entina tena manazava hanindrina hoe tsy miova fa andro tokana io Paska io ary mariky ny fitsanganan'i Jesosy. Tsy de miady hevitra amin'izany tsika fa tsy hitantsika fotsiny zany atao anatin'ny soratra masina. Fa manao ahoana le Paska asain'i Jehova tandremana de nilazany azy ny 1:10 ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina kapanareo amin'ny tongotrareo ny dehanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Tsy an'olombelona le Paska fa avan'i Jehova izy nanome an'io. Ary fantatritsika fa vao miresaka hoe Paska ny Jehova de Paska ilay Andriamanitra tokana zay nomeny ny zanak'olombelona rehetra zay niresahantsika tamin'ny farany vahaolana faratapiny nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona ary tsy mahita vahaolana ankoatran'io mba hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely. Na tamin'ny andron'i Jesosy tsy nahita vahaolana ankoatra ny fahafatesan'i Jesosy mba hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao io Andriamanitra io afa-tsy io Paska io. De ny filazany azy ny Exodosy 12:10 Paska ny Jehova. Exodosy 12:12 indray ny 7:20 de zao ny voasoratra ao de ho lazainareo hoe zao de famonoana ny Paska ny Jehova. Jehova le Paska tsy an'olombelona.
zay nandalo ny trano zanak'Israely tany Egypta raha namelony Egyptiana izy a fa namonjy ny tao an-tranontsika jerevantsika ny 170 ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasika an' Jehova de okofrana lehilahy rehetra misy fepetra zany fa ny zavatra tsara fantatritsika hoe tsy an'olombelona tsy foroporon'ny zanak'olombelona tsy manana fahefana ny zanak'olombelona hanova le pasika Jehova fa an' Jehova io a nasain'ny tandremana tamin'ny 7 volana Nisanina ary araky ny sitrapon'Andriamanitra de famonoana ny zanak'ondry tsy misy klema farangamba no raisitsika efa hitantsika teteany ny nomeritoko fa 20 nomeritoko fa 20 de ny andininy fa 9 de zao voasoratra hoe ary ny andro fa 14 amin'ny volana voalohany de pasika an' Jehova pasika an' Jehova de tsy asitsika resaka zay fa rehefa hita fa zay marina raha soratra masina ny adiditsika raha tena minon'Andriamanitra de ny makatò izany inona moa ny votoatin'le pasika ho sika rehefa jerevana ny pasika de tena fanafahana inge ny pasika ary manatanteraka n'le teny Jesosy satria zay ny teny zay noraisitsika nitondrantsika fanazavana teto tamin'ny andro ny pasika fa 14 volana Nisanina zay nifanitsy tamin'ny alahady 13 avril jaona toko 9 andiny fahenina amin'ny 10 ko raha ny zanaka no afaka nareo izy de ho afaka tokoa nareo ahoana ny fomba nanafahan'i Jesosy ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny alalan'ny sorona zay nataony nitondrany ny otan'ny zanak'olombelona rehetra ka nanaovany sorona ny tenany de ny azo fijaliana afaka le zanak'olombelona rehetra ary zay ny zavatra mitranga mety eritreritra ny olona satria ao anatin'ny pasika nge de misy lozy ary mitranga matetika zay lozy zay kanefa mbola mamindra fo Andriamanitra tsy tena vatravatra be misy avian'le lozy fa tena azo lazaina fa na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra ny olona izao tontolo zao satria maty Jesosy Kristy ary zay fahafatesan'i Jesosy Kristy mitondra ny otan'izao tontolo zao fa izy tsy manavaka hoe mitondra ny otan'ny olona sasany fotsiny fa mentiny teo aminy teo amin'ny azo fijaliana ny otan'izao tontolo zao de nanaiky ho faty teo izy de azo lazay fa olona afaka daholo zao tontolo zao fa nidikan'le olona afaka tsy olona voavonjy akory fa afaka raha ny fomba filaza azy de tahaka ny olona nampidirina ponja zay le voafatotra amin'ny firenen-kafa de misy ny fandraisana ndraiky raha tahaka ny solo toerana an'le olona voafonja Jesosy Kristy de nanaiky ho sorona izy ka tsy niatra tamin'le olona zay nanao ratsy le vokatry ny fiodinany de nahazo liberté provisoire fahafahana vonjy maika ny pasika zany de fanafahana vonjy maika an'izao tontolo zao de zay mahatonga ny olona ndraindray mineny ekipy manoloana ny fahamarinana satria mieritreritra izy fa efa voavonjy fa ny tena marina olona afaka fa liberté provisoire afaka vonjy maika fa mbola misy ny fitsarana hafanana de ny fiverenan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra eo vo mametraka an'le fahafahana madiodio na fanavotana na famonjena fa tsika zay velona am'izao vanim-potoana zao de mbola tena fahafahana vonjy maika noho ny sorona nataon'i Jesosy Kristy ka raha hiverenantsika somary sarotrarotra ny hevitra momba ny pasika fa mila mijery fontsika ny soratra masina satria taty amin'ny bokin'ny Exodosy tena fanafahana ny pasika de araky ny resahantsika hoe fa naninona nomena ny pasika de vokatry ny fahatserovatenan'ny olona zay tapidalakale vokatry ny fahoriana ny anjato taminy ary le fahoriana ny anjato taminy de vokatry ny fanadononan'i Jehova raha adika vokatry ny otany de tonga daholo ny fahoriana na anitra tsy manakany kohanina fahoriana fahafatesana loza mitraika manandevo daholo zany rehetrarehetra zany andevon'ny fahantrana andevon'ny aretana andevon'ny ota
ary andevo ny firenen-kafa. De rehefa tena tapidalaka le tsy hitany zanak'Israely tsony zay natao, de taraina tamin'i Jehova izy, de nanome vahaolany Jehova. De io ny fahafahana vonjimaika zay nresantsika, afaka tamin'ny alalan'inona le vahaolana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Fa rehefa jerevana de amin'ny testamenta vaovao de vahaolana faratapiny azon'Andriamanitra natao mba homena an'izao tontolo zao. Fa tsy hoe rehefa maty Jesosy Kristy voavonjy zao tontolo zao, tsy mbola misy olona voavonjy zany raha mbola velona. Ary zay ny tsy aizan'ny olona mijery ny tantaran'ny Pasika, fa afaka fotsiny izy nentina nivoaka tao amin'ny tany Egypta, ka rehefa nentina nivoaka tany amin'ny tany Egypta tsy tonga de tonga tany amin'ny tany Kanana, mbola misy lalina lavitra, tsy maintsy izora ho tafiditra any amin'ny tany Kanana ave. Zay ny tandindo ny fanavotana na famonjena, sa tsy ho tafiditra any. Zay no mahatonga antsika hoe fanafahana vonjimaika io azo io. Fa ny zava-dehibe de zao vahaolana natolotr'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao. Ahoana ny fomba asehony le vahaolana? Tamin'ny alalan'ny fanolorana n'le zanak'ondry tsy misy kilema zay nisolo toerana ny zanak'Israely, tamin'ny alalan'le fanolorana an' Jesosy zay nisolo toerana n'izao tontolo zao. Ho faty hisolo heloka azy satria raha ny sitrapon'Andriamanitra de tokony naringana. Zanak'Israely raha ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'i Jesosy tokony naringana izao tontolo zao. Fa soa ihany fa teo le zanak'ondry tsy misy kilema, soa ihany fa teo Jesosy. De zao tany amin'i Jesosy no niara-ny fahatezeran'Andriamanitra, tany amin'le zanak'ondry tsy misy kilema no niara-ny fahatezeran'Andriamanitra. De namindra fo izy tamin'ny zanak'Israely, namindra fo izy tamin'izao tontolo zao. De zao tontolo zao mbola afaka mirihary na anaiky na tsy. Fa na de maty ara le zanak'ondry tsy misy kilema, na de maty ara Jesosy Kristy, de misy ny fepetra napetraka. Fa tsy hoe maty izy de tena hovovonjy daholo ny olona rehetra, fa mbola misy ny fepetra zay napetraka. De hitantsika tany amin'ny Exodosy 12 hoe tena hohanina le zanak'ondry tsy misy kilema miaraka mofo tsy misy masirasira. Ary ny filazan'ny soratra masina azy, mitsangana no hinananareo azy ny 112, nivalahanareo voasikina ny kapanareo amin'ny tongotrareo, de ianareo mihinan-tananareo hohaninareo. Fainganisy fa Pasika ny Jehova, tsy indrina foana fa tsy Pasika olombelona fa Pasika Jehova, zany hoe olona voniny mandeha hiala, tsy mangatakandro. Fa io vanim-potoana voafetra, ka na de menara le vahaolana faratapiny zay niseho tamin'ny alalan'le zanak'ondry zay nivonoana. Fa misy zavatra andrasana ihany koa, de nibaiko zay nomena ndraha tentina mitata ao ambaravarana, zanak'ondry tsy maintsy hohanina miaraka amin'ny mofo sy tsy misy masirasira, ary sady mihinana azy olona vonika andeha tsy mangatakandro fa tapa-kevitra ny hiainga. Zay ny fepetra napetraka Jehova, fa tsy voatery le olona anaiky tsy manery Jehova. Fa manaiky izy de ho afaka, tsy manaiky izy de zao miaritra ny fahorianao, miaritra ny fanandevozanao. Ary zay no natonga an' Jehova hiteny hoe zany andro zany de 12 ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firaviravona ho an' Jehova hatramin'ny taranak'areo faramandimby no hitandremanareo zany andro firaviravona izany ho lalàna mandrakizay. Ary tsy vitan'izay fotsiny zavatra misy eo amin'ny Pasika, vahaolana natolotra tamin'ny alalan'le zanak'ondry tsy misy kilema na tamin'ny alalan'i Jesosy. De misy fepetra takiana mba ho tanterahana, de tsy maintsy manaiky an'izay raha te ho afaka, satria ny Pasika de fanafahana. Satria na nomena ara ny Pasika na de maty ara Jesosy, ny zavatra marina ara-tsoratra masina tsy mbola misy olona voavonjy zany raha mbola velona iny. Fa io ny tantaran'ny Pasika, tafavoaka fotsiny izy ao amin'ny tany Egypta. Fa ny famarinana tsy azo lavina ihany koa nefa ao anatin'izay raha nanaiky ny olona. De zao Jehova mitompo marika amin'ny fanafahana ny olona, de izy mitompo marika amin'ny famelezana ny fahavalo. Vao manaiky fotsiny ianao 14 volana Nisana, manaiky fotsiny ianao le Pasika, fahafatesan'ny zanak'olona, fahafatesan'i Jesosy, manaiky ankatony fepetra rehetrarehetra, afaka ianao
dia mipetraka le any amin'ny exodosy toko faefatra amby folo ny andininy fa telo amby folo sy efatra amby folo roa mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ataonao anareo anio fa ny Egiptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina amin'ny vanim-potoana anaken'ny olona ny marina ny tenin'Andriamanitra dia ny zavatra mitranga any Jehova amin'izay ny ady satria inona ny zavatra mitranga amin'ny Paska io zavatra roa ange mitany Jehova mandalo Jehova fa iny fandalovan'i Jehova iny indray mandeha iny zavatra roa mitranga fanafahana ho an'le olona nankatoa le teny marina nankatoa ny Paska nankatoa an'le andro izay nitendren'i Jehova ny hinana an'le zanak'ondry tsy misy kilema dia tsisy loza andrignana anazy afaka izy afaka amin'ny fankejany fahavalo fa amin'ny lafiny anankiray Jehova indray no mamely an'le fahavalo fa tsy ny zanak'Israely dia hitantsika hoe tamin'ny vanim-potoana manahoana no nanelezan'i Jehova ny Egiptiana tamin'ny faefatra amby folo ny volana Nisana tao anatin'ilay Paska an'i Jehova mihitsy nivoaka ny zanak'Israely fa nirinkana amin'izay no matoa tao amin'ny tany Egipta ary tsy ny zanak'Israely no namely ny olona tao amin'ny tany Egipta fa Jehova no namely ny fahavalony dia afaka izy azo lazaina hoe afaka amin'ny aretina afaka amin'ny fahantrana afaka amin'ny fitaintainana afaka amin'ny fanahiny afaka amin'ny fangejany ny firenen-kafa tafavoaka soamantsara Jehova ny tomponato ary tsy vitany hatreo ihany fa fiainany zanak'Israely raha mbola mankatoa azy dia raha misy fahavalo izay manenjika satria vao tafavoaka amin'ny tany Egipta ny zavatra azo antoka tsy tonga dia misy famonjena fa mbola misy ny fahavalo izay hanenjika ahatonga ny zanak'Israely hisitona azy hiverin-dalana dia manenjika foana le fahavalo kanefa ny tenin'i Jehova hiady anareo fa nareo kosa angina efa tafavoaka ny zanak'Israely tamin'ny andro Paska mba hahitantsika nandeha teny an-dalana tena tsy levon'ny reto Egiptiana reto ny voahan'ny zanak'Israely ny anjihan'le zanak'Israely ny ampitany ranomasina mena mbola narahany tany ihany natahotra ny zanak'Israely ny tarainy tonga ny teny fikasana Jehova hiady anareo nareo kosa angina levona tao anatin'ny ranomasina daholy le miaramila mahery ny Egiptiana rehetrarehetra fa ny zanak'Israely nandihy tany maina tafavoaka samy niditra tao fa famonjena ho an'ny zanak'Israely fa fahalevonana fandriganana ho an'ny fahavalo ny zanak'Israely tsy ny zanak'Israely no namely ny Egiptiana Jehova mamely ny Egipta ary zay no afatra lehibe ao anatin'ny Paska tandremana ny faefatra amby folo ny volana Nisana Paska fahafatesan'i Jesosy Kristy ekeny be sy ny maro ary Paska mitaka fandraisana fanapahan-kevitra tsy mankatakandro fa iainga dia Jehova no manafaka amin'ny fanatevozana amin'ny lafiny rehetra ary zay ny antony fitoriana filazany tsara mba ho retany ren-danitra fa ny olona te hiezaka ho afaka amin'ny herin'ny tenany izy mitady ady tsy afaka izy fa io ihany ny vahaolana fanekena ny famarinany tenin'Andriamanitra afaka amin'ny fangejany ny firenen-kafa anaiky an'izany fe ny firenena raha mitodika amintsika kristiana tsika kristianina fotsiny anaiky ve ny faefatra amby folo ny volana Nisana zay Paska fahafatesan'i Jesosy Kristy kanefa raha tena te ho afaka anaiky daholo ve rehefa mety ho fivavahana rehetra na tsy kristiana ary anaiky iverina amin'i Jehova ka anaiky io Paska omeny Jehova io fa ny zavatra azo antoka raha manaiky an'io afaka amin'ny firenena tsisy zavatra atao mampitahotra ngeza zany Egiptiana zany firenena dehibe nge zany ary ny zanak'Israely kely teo anoloana fa rehefa tena nanaiky ny Paska izy afaka tamin'ny fanadevozan'ny Egiptiana mba maniry an'izany angetsika fa io nefa ny lalana anaiky an'izany ve ny firenena rehetra anaiky iverina amin'i Jehova anaiky ny Paska zay nomeny Jehova anaiky ny vahaolana faratapiny nomeny Jehova anaiky ny faefatra amby folo ny volana Nisana na ny fahafatesan'le zanak'ondry tsy misy kilema fahafatesan'i Jesosy fa ny zavatra azo antoka tsy mantainga Andriamanitra Jehova hiady anareo nareo kosa angina
Jehova no mandevina ny fahavalo rehetra ary zay mivavahantsika eto. Nisy lalana foana ny solitan'Andriamanitra fa mitaky fankatoavana dia ny fanahy masina no hiasa ho anifisika tsiraray avy mba hatonga antsika andiny tena mandrakariva ka raha te ho sambatra sy ho afaka na mifangejana sy mifanadevozana amin'ny lafiny rehetra. Io vahaolana atolotr'Andriamanitra fanafana vonjomaika ositsika fa mbola ho hazavaina isotohany ho fantatritsika manana inona le fanafana vonjomaika dia hazava amintsika ny soratra masina. Voninahitra n'Andriamanitra rery amin'ny vavatsika satria anao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teny mandray izay azonay ny raisina teny feno fitiavana manatanteraka ny tenin' Jesosy raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa nareo. Engane fanahinao andresy lahatra ny olona rehetra mba hanaiky ny vahaolana tolotra ao ray misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fahasoavana sy ny fahitana amin'ny Tompo amintsika mandrakariva.